Marka toko fahasivy. Niova tare Jesosy. 1 ka hatramin'ny 13. Ary hoy izy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona, ka nitondra azy nitokana niakatra ao any tendrombohitra avo anankiray. Dia niova tare teo anatrehany izy, ary ny fitafiny niovana nelatrelatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mahafotsy toy izany. Ary Elisy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Raby ô, tsara raha mitoetreto sika, ary aoka hanao lay 3 izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Eli. Fa tsy fantany izay havaliny, satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarina azy, ary dia nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako, izy no enoy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny jery manodidina izy ireo, dia tsy nisy hitany intsony na iza afa-tsy Jesosy rery ihany izay teo aminy. Ary noho nidina avy teo tendrombohitra izy, dia nandrara azy Jesosy mba tsy lazalaza amin'olona izay zavatra efa hitany, mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ary nitana zany teny zany izy, ka nifampaka sainany amin'izay hevitra zany fitsanganana amin'ny maty zany. Dia nanontany an'i Jesosy izy ka nanao hoe, lazain'ny mpanorandalàna fa Eli tsy maintsy ho avy aloha. Ary izy nanao taminy hoe, Eli dia avy aloha ihany, ka ampody ny zavatra rehetra. Ary ahoana kosa no nandratana ny amin'ny zanak'olona fa tsy maintsy mijaly mafy izy ka hatao tsinitsinina. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga Eli, sady nataony olona taminy izay sitraky ny fony araka ny nandratana azy. Ny mpianatra tsy mahefa na inona na inona. Jesosy mahefa ny zavatra rehetra. Marka 7:17 ka hatramin'ny 7:20. Nanasitrana ankiziray Jesosy. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna niady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra, dia talanjona ka niazakazaka nanatina sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe, inona no iadinareo hevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalika nanao hoe, mpampianatro, nentso hoe ty aminao ny zanako lahy, izay azo mpanahy mona. Ary na aiza no azony azy, dia ampinjitrinjiriny izy, ary mandovory, dia mikitry nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra ao mba amoaka izany, fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo, ento aty amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy. Fa noho ny nahitany Jesosy izy, dia nampifanitsitsitona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasakasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, ohatrin'izay no nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, atry ny fony izy mbola zaza. Ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy. Fa raha mba misy hainao, dia mamindrafo aminay ka vonjeo zahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe, mino vonjeo ho afaka amin'ny tsifinoko. Ary noho nitan'i Jesosy fa niazakazaka nanatina azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe, ry fanahy mona sy marenina, izaho mandidy anao, mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny tsony. Ary rehefa nananany izy, sady nampifanitsitsitona mafy ilay zazalahy, dia nivoaka taminy. Ary efa toy ny maty,
ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy, dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy, dia nanatona azy mangingina ny mpianany hoe zahay tsy nahavoaka azy. Ary hoy izy taminy, iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ambaran'i Jesosy indray ny hahafatesany sy ny hitsanganana ny maty. Marka 7:17-20. Dia niala teo izy ka nizotra namaky an'i Galilia, ary tsy tiany Jesosy ho fantatry ny olona izany. Fa nampianatra ny mpianany izy ka nanao taminy hoe ny zanak'olona dia hatolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonoiny, ary rehefa vovono izy dia hitsangana rehefa afaka hateloana. Fa izy ireo tsy nahafantatra izany teny izany sady natahotra anontany azy. Ny fanetretena tsy ambaratelo ny tena fahalehibeazana. Marka 7:17-20. Ary tonga tao Kapernaoma izy. Ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no niadinareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia hatao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany. Ary raha nosotroiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy. Ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Melohin'i Jesosy ny toe-tsaina mpanavakavaka. Marka 7:17-20. Ary hoy Jaona taminy, mpampianatro, nahita olona anankiray namoaka demonita amin'ny anaranao zahay, ka niraranay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hahateny ratsy avy vetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza no manome anareo rano eran-kapoaka hosotroinareo, satria any Kristy ianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiny. Fampitandremana mihezinezina nataon'i Jesosy momba ny fanafitohinana. Marka 7:12-15. Ary na iza no mahatafitohina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny voziny ka atsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitohinanao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra kile maina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa arinany amin'ny elo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitohinanao, tapaho izy, fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa harinany amin'ny elo any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy vonoina. Ary raha ny masinao no manafitohinanao, esory hiala izy, fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa arinany amin'ny elo. Any ny kankany tsy maty, ary ny afo tsy vonoina. Fa samy voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo, ka mihavana tsara ianareo.